mino aho hoe betsakitsika efa mahay an'izay tenin'Andriamanitra zay ary efa novakina teto izy io ny ray andro fa tonga indray ny fotoana zay ilantsika ny ty tenin'Andriamanitra ty satria misy zavatra ilainao araka ny voasoratra ato rehefa any amparany any no hitranga zao zavatra voasoratra zao. Zany hoe amin'ny fotoana zay tsy ahafahan'ny olona mandositra intsony, amin'ny fotoana zay tsy maintsy andraisan'ny olona ny vokatry ny zavatra nataony sy ny safidiny no raisiny tety ambonin'ity tany ty, amin'ny fotoana iray zay ahafantaran'ny olon-drehetra ny momba azy na ho tsara fefara izy na ho ratsy fefara izy. Efa nampianariko teto daholo zany rehetrarehetra izany. Ny lehilahy mitaingina ny soavaly fotsy de tsy iza fa Kristy, ary ny zavatra hitranga am'izany fotoana izany zay voalaza izy fa matoky sy marina de zao hitsara amin'ny fahamarinana izy. Zay le hoe amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Noho izany indrindra ry sakaiza malala no mahamaiky anay, no mampiazakazaka anay sy mahadodona anay am'izao fotoana zao, ampahafantatra tsika vahoakan'Andriamanitra rehetra izany atao hoe fahamarinana zany. Satria tsika vahoakan'Andriamanitra dia be dehibe no tsy mahafantatra ny fahamarinana aloha voalohany, ary manarak'izay no tsy tia hafantatra kory sady ohatrany hoe lavitra amin'ny fikatsahana zany hoe fahamarinana zany, kanefa de voalaza fa io fahamarinana io no hitsaran'Andriamanitra ny olona am'izay andro anankiray voatendriny izay. Ka raha toa ka tsy mahafantatra ianao fa mianina amin'ny fitadiavam-bola sy ny fitahina sy ny fagagana sy ny fangorona-karena sy ny karazany, ary ireo zavatra ireo de voizin'ny olona ho anao ankehitriny, hitaoman'ny olona anao ankehitriny mba hitady an'Andriamanitra, kanefa ho Jesosy Kristy zay teny lazaiko eto matetika hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany anampy anareo ny zavatra rehetra. Noho izany ry sakaiza malala de tady idio, na ianao mpitondra fivavahana, na ianao olona tsotra, na tsy mpivavaka, na mpivavaka amin'inona na mivavaka amin'inona, fantaro e mbola hitsara amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ka ilaina deny zao no mamantatra ny fahamarinana. Ary eo amin'ny 7:10 izy raha somary dingantsika de hoe miakanjo akanjo voafafy raha izy ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe midika zavatra goavana zay. Kristy eny de efa voalaza mihitsy hoe ny teny dia tonga nofo kanonona tamintsika, tenin'Andriamanitra anie Jesosy Kristy eny, ary izy no naniry sy nangataka hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana rainareo zay any an-danitra. Ary ny tena irin'ny tompo de zao mbola ho avy ihany ny fampianarantsika fa ny tena iriny de ny ahafantarany tsirairay hoe Kristy Jesosy no velona ao anaty. Ka raha velona atao anatiko Jesosy Kristy, velona ao anatinao Jesosy Kristy, dikan'izay velona ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Miaina araka ny tenin'Andriamanitra ianao, mandeha araka ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra ianao. Zay no tady idio. Ary io tenin'Andriamanitra io zay mihitsy le fahamarinana eo ambony, tenin'Andriamanitra de izy eto amin'ny ambany, de io le nitoriana sy nampianarana tamintsika hoe ao anie no ahafantarana ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Ny fanarahantsika ny soratra rehetra ao, tsy analana tsy anampiana, hoy ny Apokalipsy 2:20, 2:7-20, izany no atao hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tadidio fa raha misy banga ny tenin'Andriamanitra rahanao, Kristy banga ihany koa no anatinao. Zany hoe mety hoe Jesosy tsisy lohany, Jesosy tsisy tanany, zanatry ny vava zany, kanefa tsy tokony mendrika an'izany isika amin'ny mahampanompon'Andriamanitra atsika. Tadidio ary ilainao ny mamantatra ny marina, ilainao ny mikatsaka ny fahamarinana, ary rehefa hitanao ilainao ny manaraka amin'izany fa io no hitsaran'Andriamanitra ny olon-drehetra any amparany any. Ny tenin'Andriamanitra tsy analana, tsy anampiana, araka ity voasoratra ity no ahafahantsika mitaratra amin'ny fiainantsika hoe mandeha araka ny fahamarinana na ny sitrapon'Andriamanitra isika sa tsy mandeha araka izany. Ary manarak'izay de misy tenin'Andriamanitra ray vakiko indray ity ao amin'ny bokyny Habakoka. Somary ohatran'ny hafahafa ihany le teny fa de zay zany hoe Habakoka de nyvakitsika ny 2 de ny 2 ihany koa. Habakoka 2:2. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary ny teny manao hoe: de namaly azy Jehovah ka nanao hoe soraty ny fahitana, ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azo ny miazakazaka ho vakina azy. Zay zany ny tarigetranay eto amin'ny fotoana san'ny fahamarinana. Aza dino baiko ny nomeny Jesosy tsy nanana eritreritra hitondra fiangonana hafa mba vinavinako fony zany hianatra
ary tena niezaka nianatra tamin'ny fianarana, nefa rehefa tonga ny fotoana iray mbola tao anatin'ny fotoam-pianarako mihitsy a, niseho tamiko Jesosy Kristy ary nanome baiko ahy hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra mbola tantara be no azo resahana, zay mbola anokanantsika fotoana sy fandarana manokana mihitsy hoe de nanahoana le fianarana, inona ny zavatra nitranga, fa ny tiako raisina fotsiny de Jesosy no niseho tamiko, nametraka tanana tamin'ny lohako izy, de izao no teniny tamiko hoe fotoany asan'ny fahamarinana. De za tamin'izany fotoa zany tsy mahafantatra zany resaka fahamarinana zany, fa Jesosy no nampianatra ahy, satria nanontany taminy aho hoe ahoana ry Jesosy ny amitako ny asan'ny fahamarinana, nefa zary tsy mahay zany fahamarinana zany. Zao fotsiny ny teniny hoe aza matahotra ho ampianariko anao daholo ny fahamarinana rehetra ao anaty Baiboly ho Jesosy, indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Tsy fantatro ry hava-malala fa de zao asa raha mety mbola isy fampianarana Apokalipsy moa ataontsika angatahana amin'Andriamanitra, zany raha sitrapony. Fa raha misy zay de zay le tena hoe Apokalipsy tena izy, le tena nampianaran' Jesosy Kristy tamiko no ampianariko anao raha ohatra ka ho tonga zay fotoana izay. Fa zao aloha mbola tsy antsika fa de ny baiko sy ny tarigetra zany de hoe soratana ny fahitana, soratana ny fahamarinana, atao velona tsara ny soratra, de zao na ny miazakazaka ary de mahay mamaky an'le izy. Zay ny tarigetranay, zany hoe na ny kely na ny lehibe, na ny nianatra na ny tsy nianatra, na mpivavaka na tsy mpivavaka, ny tena tarigetranay de zao ny afantaran' zao tontolo zao sy ny afantaranao, ny afantarantsika rehetra hoe inona no atao hoe fahamarinana zay tokony ho arahan'ny olona am'izao fotoana izao. Ka efa manomboka mahafantatra tsika, raha ohatra ka mahatsiaro sy matadidy ny fampianarana zay nentina ianao de efa manomboka mahafantatra zany hoe misy zavatra tsy marina ny taizananao, misy fampianarana diso ny taizananao, misy zavatra tena mifanohatra amin'ny voasoratra sy ny voalaza anaty Baiboly ny taizananao, de efa manomboka manitsy izahay zao resaka ray aloha zao ny resaka hitantsika de mombamomba ny hoe fisian'ny fanahy ao anatin'ny olona. Raha ohatra ianao ka manohatra an'izany, tena resahako aminao, mpanohatra an'Andriamanitra ianao, satria manohatra ny voalaza ny teniny. De enao nefa nahalala hoe raha manohatra an'Andriamanitra moa isika, inona ny mba hiafaratsika? Afo maharitra mandrakizay anie, tena afo maharitra mandrakizay. Ka zao no izy mazava tsara aminao ny fandarana, ny fampianarana, ahafantaranao ny fahamarinana, de zay no ampy anay zay. De enao am'izay rehefa aveo no miazakazaka hoe andeha anaraka ny marina, inona no antony? Satria tsara araka ny marina Andriamanitra ny ariana any, ny fahamarinana no hitsaran'Andriamanitra tsika olombelona any ariana any, ary ny tenin'Andriamanitra no anisan'ny vavolombelona hanamarinana ahy na hanamelohana ahy na ianao ihany koa. Zany hoe raha manaraka zay voasoratra anatin'ny tenin'Andriamanitra tsika, voalaza mazava, tsy hanalana, tsy hanapina, ho avitra tsika rehefa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Fa raha sanatria ka manaisitra tsika ka tsy manaraka zay voasoratra anatin'ny tenin'Andriamanitra, tsy ho avitra ianao. Zay ny tady zay resaka iza malalaka. De zao ary rehefa mazava aminao araka ty tarigetra ty hoe sorata mazava eo amin'ny fafana, mba ho azony miazakazaka ho vakiny. Zany hoe na ny olona miazakazaka ary tonga de mahafantatra hoe zao ny voalaza ao, zao ny voasoratra ao. Zay ny tarigetratsika eto amin'ny fitaony asan'ny fahamarinana. Ka zao raha zay ny tarigetratsika, ny fanirian'Andriamanitra de ity: ny ahafantaran'ny olona ny marina araka ny resahako teo, sy ny anarahan'ny olona ny marina na olona iza na olona iza. Zay ny fanirian'Andriamanitra zay. Fa andao mba resahantsika kely kosa hoe mba inona kosa ary no tarigetrany devoly mba ahafantaranao zany rehefa aveo hoe iza ny tena ao anatinao, le tarigetran'Andriamanitra ve sy le fanirian'Andriamanitra sy le tanjony, na ny tarigetratsika eto amin'ny fotoana asan'ny fahamarinana, sa sao de sanatria ny tarigetrany devoly no ao anatinao. Alohan'ny anoizatsika ny lohahevitra hafa amin'ny resaka fampianarana ny fahamarinana aloha, de ampahafantarina ianao zao zavatra zao. Inona no tarigetrany devoly ary izay efa nataony hatr'izay mihitsy. Genesis 3 de manomboka eo amin'ny 9 fa 7 sy ny 5. Genesis 3 andiny 4 sy 5 mbola ianarantsika manokana moa ity resaka ity aoriana kely eo, fa de hoe mbola zavatra hafa aloha ny raisiko ary eto. Genesis 3 andiny 4 sy 5. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ary mivaky ny teny: ary hono menarana tamindra vehivavy, tsy ho fatotsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy
dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Tsy hoe tarigetra loatra ny devoly, fa ny mahadevoly ny devoly zany ty resahako ty, ary ny zavatra nataony hatramin'izay sy mbola ataony amin'izao ary mbola ho ataony mandra-pahandefa azy any amin'ny afo maritra mandrakizay. Any mantsy ny afaran'ny devoly sy ny anjeliny any. Ka zao no izy ry ava-malala, ny tantarana mora ohatra ka raisitsika kely tsisy tsy mahalala ngamba ny mombamomba zany hoe zava-nitranga tamin'ny famoronana izany. Fa de rehefa vita ny olombelona de hoy Jehova tamin'ireto olombelona ireto: aza hinananareo ny hazo zay eo afovoan'ny saha, fa am'izay andro hinananareo anio de ho faty tokoa ianareo. Genesis 2:9-7 manambara zany resaka zany. Zay zany le tenin'Andriamanitra hoe aza hinanana le hazo, fa maninona? Ho faty ianareo. Fa rehefa tonga ary le devoly zay niseho tamin'ny alalan'ny menarana tamin'izany fotoana zany, de inona no nataony? Le tenin'Andriamanitra no notoeriny. Raha ny teny le tenin'Andriamanitra hoe aza hinanana, de ozy ny tenin'ny devoly hoe hinana, mihinana. De ny teny ray le Andriamanitra hoe ho faty ianareo, de mivakitsika teo ny tenin'le devoly hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Hitanao hoe zay no fomba ny devoly, zay no tarigetra ny devoly, zay no mahadevoly ny devoly. Hatr'izay androany rampitso mandra-piavin'ny fotoana andefasana azy any amin'ny afo maritra mandrakizay ho iaho. Inona ary zany ny zavatra ataony devoly io? Manohitra ny tenin'Andriamanitra. Zay. Andriamanitra zany mampijoro ny fahamarinana, izy mandravy. Andriamanitra mitonanao anaraka ny fahamarinana, izy manakana. Andriamanitra mandresy lahatra anao andeha araka ny fahamarinana, izy mandresy lahatra anao tsy andeha araka ny fahamarinana. Ary raha mahita teny voasoratra anatin'ny Baiboly ianao ka mibaribary eo ambany masonao tahaka an'le nandrenesany Adama sy Eva le hoe aza hinanana le hazo, fa hoy ny devoly akitsy rano tsy menatra tsy tahotra tsinitsinina de tonga de miteny aminao hoe aza manaraka an'izany. Zany ange ny zavatra mahazo ny olona rehetra amin'izao fotoana izao. Izay eto amin'ny fotoana isan'ny fahamarinana miezaka mikely aina manambara ny marina. Isaorana aloha ny tompo satria na izay koa reny mba tsy nahalala ny mariny, fa de nandeha anjahambany tamin'ny fotoana tany aloha tany. Fa de isaorana ny tompo nampahafantatra aloha voalohany, de naniraka hanambara ny marina, hanambara ny marina. De manomboka retsika ny marina eto amin'ny fandarana fotoana isan'ny fahamarinana, de ny fahamarinana tsisy kilema, tsy analana ary tsy anampiana, zay voasoratra ao anatin'ny Baiboly 100%, zany no ataontsika hoe fahamarinana tsisy kilema. Io ny tomanay anao io ny tian'Andriamanitra ho arahanao fa zao ao ambadika zany, eo anoloanao eo akaikinao eo, ny devoly de mitonanao tsy anaraka zay rehetra voasoratra sy hitany masonao ao. Ka eo le resahako aminao hoe za zany mampibaribary marina araka ny baiko napetrako ny tompo. Ka na olona tsy nianatra